Mahakasika an'izay fifidianana tany Amerika izay ihany dia manana ny ambaran'ireo malagasy anisan'ny mitondra ny heviny mpahay fiarahamonina Paul Rabary sy ny mpanomana ny hetsika Madagasikara Andriamatoa Razafindrazaka Désiré. Fa misy fiovana lehibe ny fiarahamonina Amerikanina ny fandresen'i Barack Obama ho lohan'ny firenena Amerikanina ary asa ao amin'ny Maison Blanche araka ny hevitra Andriamatoa Paul Rabary mpahay fiarahamonina. Firenena Amerikanina soatsika ny fanontaniana ho an'ny firenena Amerikanina aloha ny fahalalany Andriamatoa Barack Obama dia manofofo fa misy fiovana lehibe ao amin'ny firafitry ny firenena Amerikanina eo anivon'ny demokrasia Amerikanina sy ny sosiolojia Amerikanina satria ny tenan'ny firenena Obama dia ny vehivavy ny mainty dia ny ireo zany ny tena lalàna ny Barack Obama ary tany amin'ilay eta na fanjakana dia olona izay misy mpifinamonana be dia be tena lalàna azy ho antsika eto Madagasikara angamba tsy misy zavatra hoe miova firy ny position Amerikanina fa itsika angamba mila makalosina hoe ny Amerikanina raha amin'ny position sy ny firesaka hatramin'izay na hatramin'izay taona mahery zay dia position diplomatique zany hoe manandanja loatra ny Amerikanina na demokrasia tokony mankany amin'izany demokrasia zany tsika olona dia fampiresaka amin'ny Amerikanina sy anna fampirarana amin'ny Amerikanina ary tsy afaka miala amin'ny Amerikanina isika satria izy ny firenena matanjaka miloavina tamin'ny demokrasia ary nampianarina antsika zany nandritra amin'izay fifidianana misy zay nandritra amin'izay volana serinandro vitsivitsy zay tsy hoe filambanana azy fa zavatra iainana isan'andro ary tia miainantsika isan'andro ihany koa ka miankina ho tsika io zany hoe ireo somarina ny demokrasiatsika sa mbola enahena sa mety amintsika ve izao fitombram-panjakana tsy misy olona fidina iray izao ary Madagasikara. Taratry ny mahafirenena demokratika any États-Unis ny fahavitan'ny fifidianana tamin'ny firenena ity araky ny hevitra Andriamatoa Razafindrazaka Désiré. Nahaliana tokoa fa nanaraka ny fifidianana iny satria amin'ny maritany demokratika ny États-Unis zany nanao fifidianana ny vahoaka Amerikanina sy ny intellecteur dia hitantsika hoe na dia kely ny elanenan'ny isam-bato dia nanaiky mifanaiky azy aloha hoe vokatra ny fifidianana ary zavatra hitako moa zany dia tena hoe zava-dehibe ny resaka tamin'ny nandritran'ilay propagande zany ny hoe ny fahalalana manao propagande malalaka zany ary nandray anjara tokoa ny tsy vita hoe ny tao amin'ny fanjakana na ny atoko politique fa teo koa zany ny société civile nandray anjara tamin'ny campagne sy ny fikarakarana ny fifidianana farina satria teratany afrikanina moa zany Obama nampiany raha mbola nitazonany Kenya ary zany tena tsy be any Afrika ary tenena hoe ray androany zany ho avy aty Madagasikara. Mariana fa nisy androany ny fampitana vatana ny valim-pifidianana filoham-pirenena Amerikanina izay nitanterahana teny amin'ny fitoerana ara-kolontsaina Amerikanina teny Tanjombato ananasaina tompon'andraikitra malagasy maro.